mahakasika ny tiantsoina hoe afandiovana ity. Verset fototra, andiny soratra masina fototra zay hojerevantsika, tsy jery andiny soratra masina be dia be tsika, fa andiny soratra masina ray ihany dia efa ampy ahafahantsika misintona lesona ao anatin'izay. Ary eny antsefatsefany eny mora misy andiny soratra masina vita tsy enjery dia afaka manamarina ao anatin'ny baibolinao ianao fa ezana zany mba hisy aina le fandarantsika fa tsy dia mamadibadika dia mitanisa verset aminao fotsiny fa azavaina le izy, voasana mihitsy le marina. Ao ary tsika jery ten'Andriamanitra anankiray amin'ny bokin'ny Galatiana toko fahaenina andiny fahafito. Galatiana toko fahaenina andiny fahafito, ny anaran'i Jesosy. Aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafon'ny olona no hojinjainy koa. Aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafon'ny olona no hojinjainy koa. Tsy maninona mba ampazava tsara ny tenin'Andriamanitra aminao dia mijerevantsika ny Genesis toko fahaenina Genesis toko fahavalo azafady, Genesis toko fahavalo andiny fa roa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanam-pitsarana ny fotoam-pamafazana sy ny fijinjana, ary ny hatsika sy ny hafanana mba amin'ny fahavaratra sy ny ririnina, ary ny andro sy ny alina. Zay zany ny argument entintsika anoanana an'izay hoe tsy misy ny afo fandiovana. Be dia be ry havana ny olona zay miantehitra amin'ny afo fandiovana. Asa apetratsika amin'ny fanontaniana fa nahoana reny olona reny no mino fa misy ny afo fandiovana. Voalohany indrindra aloha tsy fidiny ho an'le olona le izy, satria tsy miankina amin'le olona fa miankina amin'le mpitondra fivavahana zay mitoren'le izy. Efa fantatsika tsara fa any Vatican na any zareo katolika romana zany, any amin'ny basilique de Saint-Pierre, dia misy matetika dia misy foana ny fety zay ankalazaina ny Vatican, ohatra hoe fanandratana lasa olo-masina, canonisation zany dia karazana investiture, zany hoe fametrahana fomba ofisialy ny papa anankiray, izay andimby an'ilay papa anankiray teo zay fa efa lany ny mandahany. Hitantsika amin'izany ohatra be dia be ireo efa mifandimby. Anjarantsika koa mijery documentaire mba mahafantatra zavatra fa avy any zany no isian'ny fototra irenan'ny finoana katolika na ny fiangonana katolika dia avy any a Roma. Zay mahatonga an'le hoe Eglise katolika romana. Ary ao anatin'ny vavaka atao motera iny dia misy foana hoe misy resaka foana hoe ny Eglise katolika romana, voalaza foana ry Papa Jean Paul II, satria avany mihitsy zany no fototra iorenan'ny doctrine na ny dogma na ny rafitra entina aparitaka eran'izao tontolo zao amin'ny fiangonana katolika io. Za koa tsy mana ratsy fahamarinana nijerevantsika, fahamarinana ara-baiboly. Nahoana moa no misy ny mpaminany sandoka, ary nahoana no misy ny tena mpaminan'Andriamanitra marina. Azagaga ianao fa be dia be ny olona zay tsy mandeha araka ny baiboly, tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa mandeha araka zay heveriny fa mety. Baiboly nefa miteny fa misy lalana zay heveriny olona fa mety, kanjo tsy iso izy fa lalana makany amin'ny fahaverezana ny hafarany. Ary zay no mahatonga ny Jesosy miteny ao Matthieu toko fahafito andiny faha 1:20, reo olona zay diso lalana mieritreritra fa nentina nataony. Hoy Jesosy manao hoe tsy fantatra akory nareo na avitaiza na avitaiza. Reo olona reo nefa niteny tamin'i Jesosy hoe zay Jesosy mba ampidiro amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay nefa nitoro teniteny an-dalambe ianao, nefa nitoro teniteny an-dalambe anay, zay efa mifanerasera taminao, zay efa nihinana ny sotro niaraka taminao, zay dia mpandray fanasany tompo mihitsy, ary zay dia mpanao asa soa, zay mpandroka demonira. Misy olona azo fanamaloto avy any dia manao délivrance, zay dia miala amin'ny devoly. Be dia be tokoa ry havana ny olona afaka manao an'izany, fa tsy zany akory no ahafahana atafiditra anao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy izay resaka efa nianarantsika tamin'ny vidéo teo aloha, misy ny atao hoe prioritaire ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary misy ny atao hoe secondaire, zany hoe zavatra faharoa. Ka matetika ny olona zany dia mialokaloka amin'ilay zavatra faharoa fa tsy le tena prioritaire. Fa ny prioritaire dia efa nambara tamintsika hoe fibebahana. Jesosy raha vao nanomboka nitoro teny ao Matthieu toko 4:17 dia milaza izy manao hoe
koa midébat ianareo fa mifakaiky ny fanjakany lanitra. Ary tamin'izany fotoana zany izy raha nanomboka nytoro teny Jesosy de niteny manao hoe midébat ianareo fa ifakaiky ny fanjakany lanitra. Zany hoe tinambarantsika de zao a, misy ny fampianaran-diso ary tena fampianarana tsy izy fampianarana sandoka ny fanambarana hoe misy ny avy fandiovana. Tena tsy misy riavana zany avy fandiovana zany, tena milaza marina aminao a fa tsisy zany avy fandiovana zany fa afo ny elo no misy zay andoro anao vokatry ny zay rehetra nafafinao. Hitantsika teo ny andiny soratra masina hoe zay afafiny olona no jinjainy aza mety ho fitanareo izy Paoly apôstôly de olona niaraka tamin'i Jesosy, nisehoany Jesosy teny an-dalambe ny Damaskosy. Tena nahalala ny zava-miafy ny fanjakany lanitra mihitsy izy ary nisy fotoana ary izy nitokana 3 taona tany Arabia. Niaraka tamin'izay izy de tsy nandray saina avy tamin'ny nofo amandraho, zany hoe tsy olombelona nampianatra azy fa Jesosy mivatana mihitsy. Ka izy eto de miteny manao hoe aza mety ho fitahana ianao rehetra fa zay afafin'ny olona ihany no jinjainy. Ka nahoana ianao ry havana mety ho fitahana amin'izany? Efa nambarako taminao ty fa betsaka ny olona voafitaka hoe mampiseho ny karatra batisa, mampiseho ny karatra mampandray, mitanisa ny zavatra be dehibe zay vitany amin'ny andro farany rehefa tonga ao anatrehan'i Jesosy izy. Milaza ny zavatra rehetrarehetra ny fikerezana eny nataony kanefa Jesosy tsy fantatra akory nareo na avitaiza na avitaiza. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Ry havana valavo. Fitiavana anao no anambarana an'ity ten'Andriamanitra ity ary tsy mikely soroka mihitsy aho a, tsy misorona mihitsy manambara ny marina satria tiako mba ho voavonjy ihany koa ny fanahinao. Ary zay mihitsy volaza amin'ny Baiboly zay rehetra efa nahazo mahay maim-poana de mizara mahay maim-poana. Zaraina mahay maim-poana aminao zao ten'Andriamanitra zao mba ahafantaranao ny fahamarina. Za ihany koa ry havana de mba katolika tahaka anao ihany taloha. Fa saingy rehefa tena nidinihako le izy tsy ara-Baiboly le fotom-pampianarana. Baiboly ato de milaza mihitsy eto amin'ny bokin'ny Deutéronomia. Bokin'ny Deutéronomia de milaza mana hoe ao amin'ny Deutéronomia 3:320 ny anaran'i Jesosy. Fa arehetry ny afo ny fatezerako ka andoro hatrany ambany, andoro hatrany amin'ny elo ambany indrindra sady andevina ny tany mba mivokatra ho aminy ary ampirehitra ny fanambany tendrombohitra. Fa arehetry ny afo ny fatezerako izy ka andoro hatrany amin'ny elo ambany indrindra. Ny elo zany de tsarovy tsara fa mandoro ny fanahin'ny olona zay tsy mibebaka maty ao anatin'ny fahotrana, fisotrotoka maty ao anatin'ny fisotrotoka. Ngamba mety misy olona maromaro tao amin'ny bara de niady de raikitra ny velo tavoangy de maty teo le olona. Ary noho ny abetsahany fahafatesan'ny fisotrotoka ozy ny ten'Andriamanitra de mihitatra ny elo, hitarin'Andriamanitra ny elo. Maro ihany koa maty ao anatin'ny fijangajangana, maty ao anatin'ny fanompotsamy, maty ao anatin'ny ditra. Zany rehetrarehetra zany de zao ny tsarovinao tsara zay afafin'ny olona ihany tsy maintsy jinjainy ry havana. Ary eto ny ten'Andriamanitra de milaza amin'ny andoro hatrany amin'ny elo ambany indrindra. Afo mandoro zany ihany fa tsisy afo fandiovana zany. Ka aza mety ho fitahana mihitsy ianao. Ianao zao manaraka zao video zao, ninona fiangonana misy anao, aza mety ho fitahana ianao. Za tsy mirereny amin'ny fiangonana misy ahy, fa famarinana ny toroko aminao. Ianao manatona an' Jesosy, ianao mandray ny famonjena, ianao mandray an'le fahasoavan'Andriamanitra zay manala ny kirany ny hazan-drano amin'ny masonao ka tonga anao ahita ny mazava. Ary rehefa mahita ny mazava ianao de Jesosy milaza aminao manao hoe mandiana de mbola manana ny mazava. Zany ake ty fiainana manaraka an'Andriamanitra ty, mandeha ao amin'ny mazava ary ny lalan'ny marina izy de tahaka ny foakany vao maraina zay mihamazava mandrapita tao vovonan'ny andro. Zany hoe ao amin'ny volana toko faefatra de 7 misy an'izay teny zay, tokony mihamazava. Rehefa mahafantatra tenin'Andriamanitra zany ianao, hitanao ny fahamarinana de mailo ianao zay. Fa aza mbola mipetraka eo. Fiangonana anie tsy tandrazana ka na de efa ohatra na de efa toa hita hoe tsy mety aza mbola hifikirana ihany fa efa hitako fa tsy mety ve de mbola hifikirako ao. Samy mamonjy ny fanahy. Efa nantolahy Lotany Lota efa niteny taminy miala teto Sodoma nareo fa Andriamanitra ne andatsaka avy any an-danitra tsy mety izy. Teo ihany izy mbola mipetraka teo de niteny tamin'ny Lota mihitsy moa izy hoe tsy aiza akory Lota nisy an'izany ah. Vazivazy zany. Jereo ne ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis. Ao amin'ny Genesis toko fa 7 Genesis toko fa 7 de ny andininy
faha-4 de nivoaka lota ary niteny tamin'ny vinantolany izay efa nanambadiny zanany vavy ka hoe miainga mivoa amin'ity toerana ity fa oravan'i Jehova ity tanàna ity. Fa nataony vinantolany ho tahaka ny nanao vazivazy izy. Tanao am'izany le tenin'Andriamanitra. Betsaka ny olona milaza hoe asy vazivazy ny andro mpitory-teny reo fa aiza misy an'izany e. Andriamanitra ny fitiavany, Andriamanitra fitiavany akeko. Fahazadinao le tenin'Andriamanitra ny Salamo 7:2-12 zay milaza amin'ny Andriamanitra de tezitra isan'andro am'mpanota, am'mpanao ratsy. Raha tsy bebany izy de anasany sapany. Andriamanitra manana an'izay côté zay hoe fitiavana ary manana an'le côté anankiray koa tsy no hoe tezitra isan'andro am'mpanota. Ka ianao zany zay afafinao tsy nijinjainao zay le andinitsoratra masina ningatsika teo. Fa tsy hoe rehefa maty ianao de angalana le fatapera be iny de tobitobasana rano ny vatapaty de ampandalovina aminao fatapera de tinambavaka ianao de automatika tafafindra any amin'ny fanjakan'ireo any amin'ireo olo-masina no fanahinao. Tsy hisy mihitsy ane zany riavana. Tsy zany ny fotom-pampianaran'i Kristy fa zay afafiny olona tsy maintsy jinjaina. Ka raha ohatra zany everitsika hoe ndao ary jerevantsika hoe raha ohatra zany ka mety atao an'izany daholo ny olona de inona ntsony zany ilana ny filazantsara, inona ntsony ilana ny makany am-piangonana fa samy miaina an'izay miaina, samy miaina ny fiainany eny de rehefa tapitra ny fiainany de avy any mopera de tonga de efa ivavaha mopera de efa hiakatra any an-danitra. Inona ntsony ilana an'le mivavaka, inona ntsony ilana an'le manao marina, inona ny ilaina an'le mitandrina ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ka zany daholo. Riavanao mba mandy ny teny mba sokafo ny masom-panahy. Fanahy-masina anie no anokatra ny masom-panahinao mihitsy androany ahafantaranao fa diso ary tsy izy tsara baiboly ny purgatoirana ny afo fandiovana tsara baiboly de asakasaka ao raha iny no matsiny fa zay ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra. Tsara baiboly io fampanantinana pokaty fampandrina drisanao fotsiny ary famitahana voafitaka ny olona rehetrarehetra na izy zay manantena fa misy ny afo fandiovana na ny purgatoire. Tsy misy zany riavana fa zay afafinao ihany tsy maintsy tsinjainao. Paoly apôstôly de lazaiko marina aminao fa maty tao amin'ny fonja anankiray tao Roma izy, tapahana ny lohany ary ilay empereur anankiray masika de masika fofo fivavahana kristianina antsoina hoe Néron nanapaka ny lohany, miaramila ny rano nanapaka ny lohany ary teo akaikiny teo ny zanany ara-panahy antsoina hoe Timoty zay nandray an-tsoratra ny zava-nisy tamin'ny minitra sy segondra farany nafatesana fa tsy mbola nisy mihitsy hoe nafindra olo-masina izy. De ny mpino katolika moa miteny hoe masin-da Paoly masin-da Joseph. Ny olona riavana rehefa afaka mifahotana de olo-masina izy zay fa tsy mila hoe asandratra sindra indraina hoe asandratra olo-masina ianao omena da omena niveau na degré ara-panahy dimension ambony ianao hoe ho atao olo-masina. Rehefa afaka mifahotana ianao olo-masina ianao zay ny dikan'izay. Rehefa afaka mifahotana de no amasiny ny rany Jesosy ianao. Ny rany Jesosy anie manamasina ny rany Adama-Seva no mitondra fahotana. Raha mbola tsy mibebaka ny olona, raha mbola mpanota lavitra an'Andriamanitra de mikorina anaty rany any rany Adama-Seva. Fa rehefa mibebaka izy tonga tao aminy alahelo araka an'Andriamanitra miaiky tena nafoy ny faratsiny tena nanetry tena miverina tamin'Andriamanitra de zao le rany Jesosy midina aloha ny fanamasina nanome azy hery de ny rany Jesosy am'izay nanadio ny lotom-pahotana rehetra. Ary ao amin'ny baiboly de misy andiny soratra masina milaza manao hoe Andriamanitra ozy de nandefitra tamitsika tamin'ny fahotana vitatsika lasa rehetra noho ny amin'ny rany Jesosy. Noho ny amin'ny rany Jesosy zany de lasa nandefitra Andriamanitra. De io rany Jesosy io io ny manamasina anao de tonga olo-masina ianao fa tsy hoe atao an'ity fombafomba rehetrarehetra ty de avadika olo-masina am'izay de ankalazaina anaovana fety mihitsy. Tsy ariavana aza mety ho fitahany ianao fa ny baiboly de tsy mandaingy, baiboly de tsy mamitaka zay afafinao ihany. Teneniko taminao fa Paoly zao ny teneny amin'ny Timoty 2:4-5 ka hatramin'ny 5 efa niady tsara izy, efa natateraka ny fiazakazako izy, efa nitahiry ny finoana izy ary hatrizao de
tirizina ho any satroponatry ny famarinana zay omeny tompo tsara marina am'izay andro izay ary tsy ho ay ihany izy ho an'zay rehetra tia ny fisehoany ihany keo. Amen. Zany zany ny zava-misy rehefa eo amin'ny fialany ain'ny olona fa tsy hoe ampandalovina afandiovana ianao de automatika lasa any an-danitra. Ko maninona ary misy ny olona mitsikika miantsomay tsy azo antoka ny ara-panahiny le avanao ny olona rehefa maty a de misy anjely ny fahafatesana raha nanao ny tsara izy de anjely tsara ny mitondra azy eo tahaka ny Lazarosy zay voalaza amin'ny Luka 7:1-7 maty ozy izy lay mpangataka Lazarosy de nentiny anjely hoeny ny tratran'ny Abrahama, nentiny anjely miakatra hoeny ny tratran'ny Abrahama fa maty kosa lay mpanan-karena de nalevona ary very tany amin'ny elo izy. Misy zany anjely ny fahafatesana io ry havana, tena misy io, laza marina anao fa tena misy io. Ary atao amin'ny Apokalipsia de Andriamanitra mihitsy ny naniraka an'izy io nalefa n'Andriamanitra io mba tanteraka ny ten'Andriamanitra ary zay koa neny hoe anomezan'Andriamanitra safidy atsika nasiny ny anjely tsara hitondra ny olona ho any an-danitra de nasiny koa ny anjely ny fahafatesana anafainy olona ho amin'ny devoly sy ny anjely ny any amin'ny elo any. Jereo nkeny Apokalipsia 5:15 Apokalipsia 5:15 ny anaran'i Jesosy ary hitako fa indro nisy soavaly atsatra ary ny anaran'izay nitaingina azy natao hoe fahafatesana, anjely ny fahafatesana ary ny elo nanaraka azy, anjely ny fahafatesana. Zany hoe zay foana zany ny zava-misy zay foana ny zava-misy. Lazarosy nentin'ny anjely tsara hoeny an-tratran'ny Abrahama lay mpanan-karena very tany amin'ny elo. Azadino ary fa lalana roa tsy maintsy andehanan'ny olona na izy na iza na mpanan-karena na mahantra na nianatra na tsy nianatra na iza na gasy na vazaha na sinoa na amerikana na iza rehefa maty izy de lalana roa tsy maintsy andehanany, lalana roa na izy hoentin'ny anjelin'Andriamanitra ho any paradisa na izy very mandrakizay hoentin'lay anjely ny fahafatesana ho any an-dia. Be dehibe nge ny olona rehefa maty rehefa eo am-pialana aina de zao ny zavatra teneny olona manahoana izy eo, manahoana le marary, manahoana le marary efa tena miaty izy eo. Ndao ny jerevantsika ty vidéo anankiray ty santiona ohatrohatran'izao ny olona anankiray rehefa tena miady ao anatin'ny fahafatesana miolakolana tena miolakolana tena ratsy tena ratsy ary tena miady amin'ny anjelin'ny fahafatesana ary raha vo eo tsy azo antoka ny ara-pananao veloma tsisy fanantenana very any amin'ny elo ianao fa zao ianao zao teneny ten'Andriamanitra amin'ny mpitolo teny 7:4 de milaza ny ten'Andriamanitra fa zay isany velona de misy antenainany aminy. Ianao zao maheno an'ity tolo teny ty na ny andafy ianao ny eto Madagasikara de tombontsoa lehibe ho anao mihitsy satria ampahafantarina anao zava-miafina sy mifamarinana ny fanjakan'Andriamanitra, ampahafantarina anao zany mba hahatonga anao tsy ho very fa tena miady ane ny olona rehefa tonga tena ao anatin'ny ady tanteraka rehefa tena tonga zay fotoana zay mbola velo ianao zao mbola afaka mandany ty toro-teny ty, mbola afaka miodina, mbola afaka mandehandeha, mbola afaka manao zay tianao atao fa tsarovy zay minitra segondra faran'izay zay ilaniny ianao eto ambonin'ny tany tsy maintsy anatrika ady ianao ary zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe fahafatesana izy de fahavalo farany de tsy maintsy horizena fahavalo ny fahafatesana ry havana ary raha vo eo ianao tsy azo antoka ny ara-pananao very mandrakizay ny amin'ny elo ianao. na dika teny malagasy mba ho azotsika rehetra. Ary zay rehetrarehetra nataotsika dia tsy misy latsaka fa voasoratra avokoa na ratsy zany na tsara.
tadio fa tsy vita eo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Ny fanjakany very sy ny malahelo dia ny alehan'ny maizim-panahy na lahy io na vavy tsy misy olona afaka mandositra any. Ny fanjakany very sy ny malahelo dia toerana isin-dranomasy sy ny fifanjevoana. Anoanana etaeta sy ny hafanana mamaivay mitondra fangiry firiana tsy voafaritra. Ny fanjakany very sy ny malahelo toerana iray izay ahitana olombelona voageja miaraka, toerana rakotry ny loha sy vatana tapatapaka. Fanjakany very sy ny malahelo izay misy fahaterahana netsiny isan'andro, mampiorooro ny fanaintainana, fijaliana tsy misy fiafarana. Ho ampahafantarina anao izay rehetrarehetra vitanao na hahatonga anao lasany, mba hahatonga anao tsy hanome tsiny an'izaniza intsony. Honeninao avokoa izay vitanao rehetra. Eto an'izy fanjakany very sy ny malahelo dia toerana isin-dranomasy sy ny fifanjevoana. Anoanana etaeta sy ny hafanana mamaivay tondra fangiry firiana tsy voafetra. Ny fanjakany very sy ny malahelo toerana iray izay ahitana olombelona voageja miaraka, toerana rakotry ny andoha sy ho an'ny vatana tapatapaka izay misy fahaterahana netsiny isan'andro, mampiorooro ny fanaintainana ao anatin'ny fijaliana tsy misy fiafarana. Fanjakany very sy ny malahelo izay misy fahaterahana netsiny isan'andro, mampiorooro ny fanaintainana, fijaliana tsy misy fiafarana. Tsarovy tsy vita eo amin'ny fahafatesana ny fiainana fa misy ny mandrakizay, fa teny mbola velona dia ekeo Jesosy izy rery ihany no mpamonjy tokana ahafahanao mandositra ny elo raisy ho anao Jesosy Kristy ho mpamonjy anao, ahatonga anao afaka handositra ny elo. Tsy misy olona afaka mandositra any sy natao anao ny elo, fijaliana tsy manam-pataperana. Tsarovy tsy vita eo amin'ny fahafatesana ny fiainana
fa misy ny mandrakizay fa teny mbola velona dia ekeo Jesosy izy rery ihany no mpamonjy tokana ahafahanao mandositra ny elo raisy ho anao Jesosy Kristy ho mpamonjy anao ahatonga anao afaka handositra ny elo. Lasa manidina tsarain'Andriamanitra, lasa ny an-danitra, ka mbola inona indray ny janonanao ety ambony tany ety? Inona indray ny mbola anaovana amindrananao ny fandiovana? Ka rehefa mivaly ny didim-pitsarana, mivoaka ny didim-pitsarana tahaka ny any amin'ny tribonaly any, dia na le olona migadra na le olona afaka dia tahaka izay le izy, fa tsisy hoe efa mivaly hoe didim-pitsarana dia hoe hovaina tamiko eo indray ianao, zay afahafinao ihany jinjainao, zay nataonao ihany, zay nanao ny tsara ao Jesosy dia ho any amin'ny fitsanganana, ho any amin'ny fiainana, fa zay nanao ny ratsy dia ho any amin'ny fanameloana mandrakizay. Zao ary ny torohevitra ho anao mbola velona ianao eto aminao dia mbola misy antenainany aminao. Aza ela fanapahan-kevitra, dinio saintsainy ty toriteny ty, fa mety hitondra anao any amin'ny vonin'ny lanitra, mety avoasoratra ny anaranao ny boky ny fiainana raha mba mandinika kely fotsiny ianao hoe tena marina zany toriteny zany, tena zany tokoa ny diso, tena diso lalana, ve tena tsy izy mihitsy ny zavatra narako hatramin'izay re. Mety efa 20 taona ianao zao mivavaka tany fivavahana naranao io, fa saingy tsy tena tao anatinao le fahamarinana. Aza dimy fa ten'Andriamanitra ny Jaona 4:7-20 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra izy dia mitady olona hivavaka amin'ny fanahy ny fahamarinana. Ka raha hitanao hoe tsy ao le fahamarinana ny ten'Andriamanitra, tsy ara-baiboly le zavatra iainanao dia mandy ny teny, tsy ara-baiboly le folim-pampianarana ampianaranao am-piangonana, mandy ny teny, tsy ara-baiboly, tsy araka ny soratra masina marina zay ambaran'le mpitondra fivavahana io, mandy ny teny, sainsaino ny fahamarinana. Fa mety ho very ianao, mety ho any amin'ny elo ianao io raha ratsy fanapahan-kevitra. Aveliko Andriamaniteny, mety ho any amin'ny elo ianao io raha ratsy fanapahan-kevitra. Ka ianao zay efa mivonjen'Andriamanitra, ampahireziko ianao toiziny dianao. Ianao zay mbola tsy mahatsapa zany hoe herin'Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana zany tsy arovy, fa raha mbola ao le fahotanao, mbola miaina amin'ny fahotana, mbola miteny ratsy, rehefa faly loatra ianao dia mbola miteny ratsy, rehefa tezitra mbola miteny ratsy, rehefa misy fotoana mbola mandainga, misy fotoana mbola mangalangalatra mijery film ratsy, film pornographie, film X, indraindray za mbola tafalatsaka anaty masturbation, fahotana daholo. Hoy Jesosy milaza mana hoe raha ny tananao ankavananao zay manafy toy ny tapao hiala aminao. Ianao zay zatra manao masturbation any amin'ny afina, any amin'ny dosy, any amin'ny rehetrarehetra, tapao hiala aminao ny tananao, fa raha maty amin'io ianao, very ianao, very any amin'ny elo ianao. Mbola tsy tary anefa ianao raha zao anao mibebaka mandiny tena, fitiavana anao nizarananao amin'ny fahamarinana. Aza mamita tena fa dinio ny soratra masina ary ampitovio amin'izay voasoratra ao amin'ny baiboly ny fiainam-panahinao. Raha misy mpitondra fivavahana tsy azonao antoka, aza inono ny toriteny. Raha misy toriteny ao am-piangonana tsy manome aina, tsy manala anao fahotana, tsy manala anao, tsy mampanatona anao an'Andriamanitra, tsy manome anao alahelo araka an'Andriamanitra, tsy mahatonga anao hiverina amin'Andriamanitra, tsy mahatonga anao harikoriko fahotana, mady ny tena hialao mialata ho zao fivavahana zany. Fa arao zay voasoratra, arao zay lazain'ny ten'Andriamanitra, dia ho voavonjy ianao sy ny fanahinao, voavonjy ianao sy ny ankonanao. Zay ary ny ten'Andriamanitra zay nambara tamintsika. Fotoana fohy ihany no nafana toriteny eto, fa raha lava be indray ny toriteny dia manjary lasa nany mandefa azy amin'ny YouTube aza dia mihitsoka, ary na ianao koa aza mety homona aminaina, fa zay ny afatra. Dia mbola velona ianao amboary tsara ny pasiporonao, tahaka ny olona ho any an-dafy, amboarina tsara ny pasiporo, ivaradalana tsara ianao lasa am'izay miainga tahaka zany io lalan-danitra io, amboarina tsara ny pasiporo, mila voadio sy voasasa ny rano Jesosy, ny fiainam-panahy sy ny fitafim-panahy. Tsy misy zany am'fandiovana zany fa ianao voasasa sy voadio ny rano Jesosy, miala iny ianao, miala eto am'izao tontolo zao, tapitra anazy fivahininao, akany an-danitra am'izay ianao. Zay ihany ny zavatra azo antoka ry havana, fa akoatran'izay dia sandoka, akoatran'izay dia
fampianaran-diso. Zany vavaka ho anao entiko ambavaka ianao mba tsy ho tratra ny fanahy mamitaka, mba tsy ho lasan'ireo mpaminany sandy babo ny fonao, babo ny fampianarana tsizy, mifikitra ao amin'ny fampianarana tsizy na de fahita aza fa tsy ara-baiboly. Avana zany milaza aminao fa na de mataonany maro izy anao mivavaka tao e, azonao atao ny mamonjy ny fanahinao e, azonao atao ny mialy e, azonao atao ny mitady ny famarinany. Zany voalazan'ny tenin'Andriamanitra, tadiavan'i Jehovah sy ny heriny izy ka tsy ho mandrakariva ny tavany. Zay ary ny fampahelezany e. Andriamanitra ny tahantsika tsirairay avy a. Manaraka indray tsika jery loha hevitra anankiray a, video fa 7 a, 20 indray no ketrehantsika manaraka de misaotra ny tompontsika, misaotra ny fanahy masina nanome zay aim-panahy zay nahafahako nitoro taminao sy nanambaranao famarinana ary dia marary soanao a mba ho tonga soany amin'ny fiainana mandrakizay ary dia lasan'Andriamanitra tsy miona intsony, tsy fantatra zay lasa alona zana ianao de fa eo ambavadin'ny lanitra miona e, eo ambavadin'ny lanitra. Zay zany fa de samy hitahin'Andriamanitra daholo.